Naneo ny heviny sy manoloana ny rahapirenena ihany koa ny vondrom-pikambanana ambalam-bahoaka. Anisany nitondrany izy ireo ny fijery ny mofo ny mikasika ny fanendrenan'ny Premier Ministre ho azy ireo dia ny filoham-pirenena no tompony teny farany. Vola Ravoavy sy Stéphane Razafy-Mandimby hatrany. Manohitra ny endrika teritery samihafa atao amin'ny filoham-pirenena mikasika ny fanendrena Premier Ministre amin'ny fikambanana ambalam-bahoaka. Ity fikambanana politika ity izay naneho ny heviny androany fa anjaran'ny filoham-pirenena manendry ny Premier Ministre izay ariasa aminy ary hanatanteraka ny vinam-piarahamonina sy ny fandaharana asa-pampandrosoana roso ny tamin'ny vahoaka nandritra ny fampelezan-kevitra. Ny président no manendry fa ny assemblée ny député zay tianao teneny zay maro anisa no manolotra. Endrika isehon'le faneriterena angambany tsy mahita an'izany. Mandeha le izy samy manjirotra ohatran'le hozakena n'le lalam-panorenana amin'izao fotoana izao. Zay le faneriterena. Hoe ohatra misy zao tonga de miteny hoe avaty aminay io satria zahay no nametraka an'io filoham-pirenena io. Tokony avaty aminay io satria zahay maro anisa. Tany-tandalàna Madagasikara dia averina foana ao an-tsain'ny mpanao politika fa tapitra ny gabraraka, tapitra le zao mety aminay, zao ny tsy mety aminay fa lalàna ndray zao re tompoky ny ainana eto amin'ity tany sy ny firenena ity. Manohitra ihany koa ny fakana fahefana mikery ary tsy tamin'ny alalan'ny fifidianana ny ambalam-bahoaka ary laza izy ireo fa vonina iaro ny safidim-bahoaka. Tapitra ny tetezamita, verina amin'ny vahoaka amin'ny fahefana, naneho ny safidy ny vahoaka ny fidy olona anankiray fa tsy roa na telo na efatra na telo amby telopolo fa ray ho filohany ho tolorany an'izay fahefana zay ary amin'ny vahoaka nanome fahefana ihany no hitanay fa afaka manala an'izay fahefana zay amin'ny alalan'ny fifidianana satria 5 taona no contrat natao tamin'ny olona io. 5 taona no contrat amin'ny vahoaka amin'io. Vita ny 5 taona tsaraina ndray io olona io. Avoaka indray zay olona mendrika. Raha mbola mety ny nataony tazomina izy io. Vahoaka ny mametraka an'izay. Fa mampalahelo amin'izao mbola laim-panay, mbola manonofinofy tetezamita mpanao politika sasatsasany. Hoe mbola mpanao politika aloha ny rôle zao, tsy antsony. Vahoaka indray zao ny rôle, naverina any amin'ny tompony le fahefana. Ny ambalam-bahoaka izay nanamafy fa efa nome tanana amin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina izay efa manatanteraka ny asa fitsonjovana am-ponina amin'ireo faritra iva amin'ny boriboritany fahaefatra sy ny boriboritany voalohany araka ny nambaran'ny fikambanana ambalam-bahoaka androany nandritra ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety.